mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehafako tratra ity talata fa 3 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Jeremia mpaminany toko fa 7 Jeremia mpaminany toko fa 7 andininy fa 4 ka hatramin'ny andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesoa. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, amin'ny babo rehetra izay natolotro babo avy tany Jerosalema ho amin'ny Babilôna. Manaova trano ianareo ka mitoera aminy, ary manaova tanimboly ka haniny vokatra avy aminy. Manambady ka miteraza zalahy sy zazavavy, analao vady ny zanakalahinareo ary ampanambadio ny zanakavavinareo, mba hiterahany zazalahy sy zazavavy ka hiamaro ane ianareo fa tsy havitsy. Ary katsao zay hiadanany tanàna zay nampandehanako anareo babo, ary mivavah ho an'i Jehova ho azy, fa raha miadana izy de mba miadana koa ianareo. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Jeremia mpaminany araky ny fahafantarantsika azy dia miresaka momba ny fahababony ny zanak'Israely tany Babilôna. Ampahany amin'izy io zany dia melony ny fahababona ary tao anatin'ny fahababona. Rehefa tonga ny Babilôniana nandrava ny tanànan'i Jerosalema, ny tanànan'i Joda, dia ny zarabe ihany ny mponina nisy ny nijanona tao Jerosalema, nisy ny nandositra ny Babilôniana ka nakany Egypta, ary nisy kosa ny raofin'ny Babilôniana ka babo nentin'ny babo tany aminy. Ity fahatelo ity no asehon'Andriamanitra ho planinany. Ny planin'Andriamanitra dia tsy nampandositra ny zanak'Israely na ny Joda tany Egypta. Ny teny Jeremia mpaminany hoe aza mandositra mankany Egypta fa tsy akasitran'Andriamanitra ny fandosehana Egypta, fa zay mandositra ny Egypta dia ho ringana. Dia fa ny planin'Andriamanitra dia ny hoe mandehana manaraka ny Babilôniana babo any Babilôna mandritry ny 70 taona, fa ho tafaverina ianareo afaka 70 taona. Sarotra de sarotra mihitsy tamin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoanandro, na tamin'ny Joda tamin'ny fotoanandro no nanaiky an'izany hoe ho babo 70 taona, fa nahoana ny fahababona no planin'Andriamanitra. Tsy faharesena ve zany? Tsy aleo ve mandositra any Egypta na koa nijanona tao Jerosalema? Fa nahoana no planin'Andriamanitra ny fahababona? Dia sarotra tamin'ny zanak'Israely nanaiky izay. Sarotra satria Andriamanitra ny teny hoe alefako babo ianareo satria ho fanitsiana anareo, ho fanefena anareo, ho fanamboarana anareo. No antony zany fahababona zany de avelako babo ianareo. Araka io hitantsika amin'ny andininy fa 4 manao hoe natolotro babo avy tany Jerosalema ho an'ny Babilôna hoy Jehova. Ny apahany amin'ity zaramofinaina antsika ity dia afahantsika mamantatra hoe manahoana moa zany isika rehefa mba mivahina ny tanin'olona. Rehefa mba mivahina ny tanin'olona, marina loatra fa rehefa mivahina ny tanin'olona antsika dia tsy endrika fahababona intsony zany, fa mety ho endrika fiarahamonina tsotra na fivahiniana, fialan-tsasatra, na koa mety ho filana ravinahitra, na mety ho asana tahaka zany. Dia mety azontsika hitarafana zay mety ho tokony ho toetrantsika any mpivahiniana ity andiny tsotra masina ity. Mety koa tokony ho toetra hitarafantsika zay olona mivahiny aty amintsika, hoe mivahiny amin'ny tany kristianina izy, mivahiny aty amintsika izy, inona ny zava-andrasantsika aminy? Ary raha mba mivahiny any amin'ny olona isika, inona ny zava-andrasan'ny olona amintsika, na inona ny tokony ho toetrantsika raha ity baiboly ity? Dia eto n'Andriamanitra ny teny manao hoe andininy 5, rehefa any amin'ny pahababona anareo de zao manaova trano ka mitoera aminy. Zany hoe zava-dehibe raha ifanaovana trano any am-pivahiniana. Isan'ny olana mihitsy le afaka malala amin'izao andro antsika izao ny
momba ny ataontsika hoe fifindra-monina sy momba ny vahiny mivahiny any an-tanin'olona. Sahirana mihitsy indrindra am'izao andro antsika zao de be de be moa ny afrikanina, ny aziatika, ny afghan, ny iraniana, be de be reo olona zay mandositra ny taniny ka mifindra monina any Europa, any Amerika Avaratra, sasany dia natao anatin'ny Afrika ihany azy. Mitatsika fa betsaka ny avy aty Cameroun na mandeha mandositra makany ohatra hoe any Maroc na any Tunisie na tahak'izany. Be de be reo ivoirianina mila ravinahitra any Tunisie, be de be reo hafa koa zay mifindra monina ty Madagasikara, misy koa zany. Dia olana be zany izy io, olana be mihitsy hoe ndrandray tsy tian'lay fiarahamonina mandray, ndrandray misy firenena mandray, ndrandray misy firenena tsy mandray, ary mandrakariva raha moa dia atao eo an-damosiny reny findra moniny reny avokoa ny zay mety ho karazam-pahadisoana isan-karazany, na koa misy tsy mandray azy reny, manavakavaka azy reny, ary olana be mihitsy any Europa eto ambonin'ny tany momba ny ireo mpifindra monina, ao moa ny ara-dalàna, ao koa ny tsy ara-dalàna am'ireny ataontsika hoe fifindra-monina ireny. Misy ny ara-dalàna kanefa tsy de tena ekeny ny fiarahamonina, tsy omeny asa tsara fa ny asa ambany any aminy meno taony. Misy kosa ny de tena tsy ara-dalàna mihitsy fa miditra amin'ny fomba tsy mazava de vao mainka miteraka olana am'ireny tany zay ivahiny iny reny. Atoka jerena dia amin'ny ankapobeny izy hoany reo tany mandroso reo dia misy mahay mampiasa ny ireny olona mivahiny reny mba ho fampandrosoana ny toe-karenany. Ohatra ny Amerika, Etats-Unis ohatra dia isan'ny manampy be azy amin'ny ataontsika hoe efa krizy ny fitombon'ny mponina, dia manampy be azy ny fisian'ireo vahiny mifindra monina ny aminy. Ohatra iny Amerika Avaratra iny dia miezaka manao an'izany hoe manana olana amin'ny fitombona isan'ny mponina izy de mampiditra vahiny. Misy kosa ny tsy mahatsiaro an'izay fa dia enta mavesatra ho an'ny hafa ny vahiny, ary mety ho enta mavesatra tokoa izy. Oziana hoe ity baiboly ity dia manana zavatra lazaina momba ny kristianina rehefa mba mivahiny any an-tanin'olona ianao. Dia voalohany indrindra de zao, rehefa mivahiny any an-tanin'olona ianao dia aza misalasala mihitsy miariarena, na ny marimarina kokoa aza misalasala mihitsy miditra ao anatina fiarikarena. Zava-dehibe zany. Ito izy miteny manao hoe manaova trano nareo de mitoera aminy, de manaova tanimboly de any ny vokatra avy aminy. Zany hoe aza misalasala mihitsy fa rehefa any am-pivahiniana de zao manaova fandraharana ho anao, manaova fandraharana. Ary izy tsy miteny hoe ampiasain'ny babiloniana nareo, fa zao manaova ianao, zany hoe manaova ianao anao, manaova ianao varotra anao, manaova ianao asa tanana ho anao, manaova ianao zavatra ho anao. Zava-dehibe zany ny hoe mandray sanjary ianao amin'ny fampandehanana ny toe-kareny lay firenena zay misy anao, mandray sanjara am'lay fampandehanana ny fiarahamonina lay toe-kareny lay firenena. Aza tonga any hoe mpihinana fotsiny fa tonga any ianao mpamokatra koa, tonga any ianao mpamokatra koa. Ndraindray mantsy rehefa mivahiny ny tanin'olona isika na mila ravinaritra de zao ndraindray mpihinana fotsiny, fa eto any de zao mpamokatra koa Andriamanitra zany naniraka ny zanak'Israely, nanamela ny zanak'Israely ho baby tany Babilôna, fa zao namokatra izy tany, nilainy izy tany, nilain'le firenena izy tany, satria nampandroso ny toe-karenan'lay firenena izy tany. Anao tokony ho toetra ry avako malala, tsy hoe eta mavesatra zany ny zanak'Israely, fantatsika fa tsy eta mavesatra ho an'ny babiloniana mihitsy izy, fa niasa izy, namokatra izy, ary nanatsara ny tanànan'ny olona izy. Zany hoe am'reo tanàna lehibe any Babilôna tamin'ny fotoan'andro de zao nisy tranony zanak'Israely. Marina fa andalo fitopolo taona ihany izy, saingy izy ny tompo hoe manaova trano, fa toe satria mandalo ianao dia mandana manjenjeny eny amin'ny arabe, na hoe satria ianao baby fitopolo taona dia aza manao trano, fa mandana eny amoron-dalana, na mandana eny an-tanimboly, na mandana eny an-tendrombohitra. Tsy sitra tsy planin'Andriamanitra mihitsy zany, satria mariky ny fivelarana, mariky ny ataontsika hoe ny maha olombelona ny fananana trano.
de ozy many hoe manaova trano de monenao zany hoe ataovy zay ivelarany ankohonanao, ataovy zay ivelarany taranakao. Ary de izy manao koa hoe rehefa any am-pivahinina any keo anao de zao asavy manambady ny zanakao lahy, asavy manambady ny zanakao vavy de zao miamaroa mihitsy any an-tanin'olona any, zany hoe tsy hoe any am-pivahinina de zao mametra ny taranaka, ataovy zay abetsaka ny taranaka. Io mo somary ataontsika hoe endogame ihany a ny zanak'Israely zany hoe tsy manambady efa tsy anatin'ny clan izy, na tsy manambady efa anatin'ny samy zanak'Israely izy. Na de ny vahiny tany Babilôna kosa ary izy de zao mahalana de mahalana ary tsy planin'Andriamanitra raha teo ny hoe hanambadiany zanak'Israely hafa firenena. Fa izao izy kosa amy lafin'ny fanambadiana dia nampiasa an'izay atsika hoe karazan-drazany endogame izay, zany hoe tao anatin'ny zanak'Israely any no ny fanambadiny zanak'Israely, na de ny vahiny tany an-tany lavitra tany azy izy. Zay ny dikan'io teny hoe miteraha de mba hiamaro ianareo, mba hiamaro zany hoe zava-dehibe rehefa ko malala ity resaka fanambadiana ity rehefa mivahiny any an-tanin'olona isika, na rehefa mivahiny any an-tany lavitra any de zao aoka raha manaraka ny lojikan'ny bokin'ny Jeremia mpaminany de zao zava-dehibe ny anambadianao, tsy hoe fanavakavahana sy zanatrimbiava samy hafa mihitsy zany. Raha manambady olona mitovy ataontsika hoe samy malagasy a de tsy midika mihitsy hoe fanavakavahana ny firenen-kafa. Raha ohatra ka misy frantsay mivahiny any États-Unis ka mieritreritry hoe za hanambady frantsay ohatray ihany, tsy fahadisoana mihitsy zany, tsy fanavahana fa foto-kevitra. Maro ohatra fa teny ka mitovy daholo ny olona, eny tsy midika hoe manavaka olona, tsy raha manambady olona mitovy fiaviana piray tanindrazana aminao anao, tsy midika mihitsy hoe raha miteny an'izany oviana na nofo, tsy midika mihitsy tsy manavakavaka, tsy zany mihitsy ny fanavakavahana. Raisinao mitovy aminao daholo ny olona rehetra. Fa amy lafiny raha-panambadiana de zao tena manavatra mihitsy eto de mpaminany hoe aoka anambady. Fa eto moa tsy de tena amin'ny andininy hafa no hitantsika an'izay izay hoe endogame amin'ny jiosy izay. Raha toa ka mijeritsika nefa ny amin'ny firenen-kafa zay mivahiny eto amintsika eto dia ndraindray tsy de zay loatra, tsy de zay loatra ndraindray any dia tsapatsika ho manavaka atsika, na dia manambady samy ao anatin'ny piray tanindrazany aminy ary reny olona mivahiny eto amintsika reny, de ndraindray tsy amy lafiny hoe fihazonana le maha izy azy fa tena ataontsika hoe tena fanavahana mihitsy. Raha toa ka mijery kosa tsika ny toy ny diso manao hoe katsao koa zay adanan'ny tanàna zay ampandehanana anareo ho babo, zany hoe raha miteny hoe iadanana de zao fandriampahalemana. Rehefa mivahiny ianao zany de zao mba ataovy re zay mba hiadana n'lay tanàna, aza korontanina lay tanàna, aza etraketrahana lay tanàna, aza simbana lay tanàna hivahinao, ataovy zay hiadana n'lay tanàna ozy, katsao. Zany hoe tena aoka ianao hanana projet raha zay na azo ilazana azy, aoka ianao hanana tetikasa mihitsy, na ataovy ho zava-dehibe mihitsy mba hisiny ny fandriampahalemana, hiadana n'lay tanàna zay hivahinenao. Fa tsy hoe rehefa tonga any am'lay tanàna de ataovy zay hikorotana n'lay tanàna, ataovy zay arava lay tanàna, ataovy zay asimba lay tanàna hivahinenao, ataovy zay aravany zay mety ho fototrafitrasany. Eto Madagasikara de malagasy de malaza mandray vahiny, fa hitatsika fa ndraindray tsy de zay loatra ny zavatra tsapatsika, ndraindray tsapatsika ho mitokatokana ireo vahiny reo. Fa eto an de zao manana ny fiainany zanak'Israely, saingy tsy mivoina antsoina hoe communautarisme. Zanak'Israely zany a rehefa nivahiny tany Babilôna dia tsy nivoina antsoina hoe communautarisme izy, fa niaina tao anatin'lay firenena, nampandeha ny toe-karenan'lay firenena, nandray anjara tamin'ny fampandehanana ny firenena, nikatsaka ny fiadanan'lay firenena, fa tsy nanimba azy, tsy nanava tena, tsy nanao zay hitokana monina koa aza, fa niaraka tamy be sy ny maro. Ary izay mbola resahany koa zay hoe mivavah ho an'ny Jehova, mivavah amin'ny Jehova ho azy, fa raha miadana izy de mba hiadana koa ianareo. Zany hoe mivavah ho an'lay firenena zay hivahininao,
mivavah ho an'le toerana zay ivahininao. Io zany tsy voatery any firenekafa ihany fa mety koa hoe any mety ohatra hoe mivahiny any amy toeran-kafa eto Madagasikara anao tsy mahazatra anao, sendra manao tournée na mivahiny manao mission raha affecté any de zao aza mietrehitra ny tenanao hafa mihitsy fa mandraisa anjara am'lay toerana zay ivahininao, miary, miezaka, mivavaka ho an'lay toerana, mivavaka ho an'lay tanàna, mampandroso lay tanàna. Fa rehefa miadana nge le tanàna na le firenena ho Jehova de miadana koa ianao. Tena ndraindray tsy adin'ny olona hoe zangy mivahiny eto Antsiranana na eto Toamasina dia marina fa malagasy daholo ihany, fa mba mivavaka ho an'lay mpitondro am'lay tanàna ianao rehefa mandalo any, satria fantatrao fa mivahiny 2 volana anao na mivahiny herintaona ianao de mivavaka ho an'ny mponina, mba mampandroso lay mponina de manao zay ilamina ny tanàna fa tsy mpitondra olana ao am'lay tanàna. Ohatr'izany keo ianao rehefa any ivelany dia mba manao zany keo ianao rehefa nivelany, ajainao ny lalàna an'lay firenena ary mivavaka ho an'le firenena zay ivahininao ianao. Fa rehefa miadana an'lay firenena de zao mba miadana koa ianao Jehova, fa eto am-bavaka izy, eto am-bavaka izy alay fantatsiana hoe asain'Andriamanitra mivavaka ho an'ny Babiloniana ny zanak'Israely, mivavaha ho azy. Zany hoe asain'Andriamanitra mivavaka ho an'ny firenena zay nanimba ny tempoly, nanimba ny manda. Asain'Andriamanitra mivavaka ho an'zany firenena, nanao herisetra zany zanak'Israely satria mivahiny any aminy. Ary rehefa mivahiny any aminy de zao ka miadana io firenena io de miadana koa ianao. Hotsika manao hoe mandray vahiny ko tsika malagasy, be de be mivahiny karazana firenena maro samihafa mivahiny eto amitsika eto. Fa nandray tsy de tsapatsika loatra zany. Satria ndraindray any de lasa firenena ao anaty firenena izy reny, lasa manana ny fiariny manokana, lasa mety ho manambaka ndray aza ndraindray sanatriny zany, mety ho hitatsika zany. Tsy tokony ho toetran'ny kristianina zany, tsy tokony ho toetran'ny olona mivahiny zany. Fa izay zava-dehibe de zao ny Andriamanitra kosa ivavahana de zao tazony. Amin'ny andininy fahavalo moa de nafaran'ny tompo mihitsy manao hoe tandremo fa ny fivavahana de zao tazonin'Andriamanitra. Ny fivavahana kosa any ampivahinina any de zao ny fivavahanao tazoninao, ny fombanao ara-panahy de tazoninao. Tsy communautarisme ndray zay hoe ianao zany mivahiny any mety mivahiny any amy toerana Islamo ianao, mety mivahiny any amy toerana mivavaka amin'ny hindoisme na ny bouddhisme, na mety mivahiny any amy toerana tsy mihinon'Andriamanitra de zao tazomy kosa ny finoanao, tazomy ny finoanao. Ary aza mandeha makany am'reny mpanao fakatovany reny hoy izy, satria any am'reny fireneny reny ray de feno mpanao fakatovana, ndraindray misy hoe olona misy voyant ry misy piskide ry isan-karazany, dia any ampivahinina any de zao aza makany. Zany hoe lafiny ara-toekarena, lafiny ara-tsosialy dia mifandray misokatra tsara amin'ny fiarahamonina ianao. Fa izao amy lafiny ara-panahy kosa dia azoninao zay nampianarina anao, tsy fanavahana mihitsy zany, tsy hoe fanavakavahana zany hoe satria ny lafiny ara-panahy de tena zavatra manokana, fiainana manokana, ny finoana, zavatra anao sy Andriamanitra zany. Noho zany dia zany tsy fanapahan-kevitry ny fiarahamonina zany, fa fanapahan-kevitrao ny finoana. Noho zany dia azoninao ny finoanao. Eto amitsika ny vahiny ndraindray de rehefa mandalo eto amitsika izy de zao ndraindray ny fivavahany no aparitany na ny marimarina kokoa tereny ho ivavahantsika. Ndraindray mezakazaka manorina karazam-pivavahana atsiaroa reny vahiny reny, izay sanatria tsy hoe makahala vahiny tsika, tsy zay sanatriany vava, tsisy kristianina tokony hakahala vahiny, tsy akasitrahan'Andriamanitra zany, tsy makahala olona zany tsika, tsy nampianarina kahala olona, fa nampianarin'i Jesoa hiavana amin'ny olona rehetra arak'izay azo atao raha mbola miankina amitsika. Fa eto ny baiboly de mampianatra antsika kosa zay mety tokony ho toetratsika any anivon'ny firenena zay ivahinitsika, ary zay mba handrasantsika koa nefany am'ireo olona zay na firenena zay mivahiny ety amitsika. Afaka malala Andriamanitra ndray maka ny teny mandrakariva tamin'ny Abrahama hoe
tena amy zanak'Israely manao hoe Abrahama de napahitako fity tamy toerana zay ivahiny iny. Zava-dehibe ny ahitantsika fity amy toerana zay ivahiny itsika. Jesoa efa nivahiny, Jesoa nivahiny tany Egipta, ary ny zanak'Israely nivahiny tany Egipta, ary itsika koa aza de mpivahiny amy toerana zay misy atsika. De ravako malala ho aitsika nitandrina ny toerana zay ivahiny itsika na aiza na aiza. Hoy Baden-Powell lay nanorona ny fikambanana scotisme Andriamaka manao hoe amy toerana zay ivahininao a de zao aoka ilamina lavitra no tam'zay aoka ilamina lavitra no zay nidirana tao no ny voahana tao. Zany hoe hotsaronindreo lay olona mandray anao na lay firenena zay ivahininao fa nandray soa taminao izy tamin'ny fotoana nivahininao tany. Ary izay toe-tsainy zay tena zava-dehibe mihitsy raha koa malala fa nandray misy olona mivahiny amy tokantranon'olona, nandray misy olona mivahiny amina firenena anankiray de tsy mahay mivahiny izy fa korontana anao velany ao na koa zavatra tsy milamina anao velany ao na zavatra tahak'izany. Fa rehefa mivahiny a dia tokony ho mahay mandamina, tokony ho mahay manatanteraka zay ahatsara ny toerana zay ivahinina. Amen. Lavakitsika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny fahatakaranay, ny famindramponao sy ny fahasoavanao. Misaotra fa mpivahiny zay ty am'ty zao tontolo zao ty de tao aminao ivahiny koa, tao aminao mba hanaja ny firenena na ny faritra na ny tanàna zay ivahininay. Ny fanetretena no iainanay zany, ny fitiavana ary ny fahatokinay fa na inona hitondranao anay de nataonao hitondra fahazavana, hitondra fitiavana sy fandrosoana ho an'ny hafa zahay satria manana anao Andriamanitra fahafenona. Hitanao no leto amy tanindrazanay tompo zao ora sy fotoana zao de mivavaky zay mba omenao vahaolana, mivavaky zay mba samy omenao fahendrena sy fanetretena ny isam-batan'olona ary anaiky ny sitraponao zay mahasoa. Mamelany elokay am'izay mety ho fitavozavozana. Jereo reo havana marary tompo, jereo reo mila vonjy ampahereso. Ataovy takatry ny tananay izy reny, ary tsy takatry ny tananay kosa tompo dia jerevo amin'ny famindramponao. De mitoera mandrakariva ty anatinay Jesoa ho fiatananay ianao. Amen.